Bonjour à tous. Tantsika androany atao akory ny mba hazahoana zaza lahy. Voalohany, atsika efa nagnazava ny fomba azahoana zazavavy tam taloha. Fa androany ny fomba azahoana zaza lahy no lesonatsika androany. Remarque, tsy midika anao hanaraka ty tsy maintsy hahazo zaza lehilahy. Fa fort probable, c'est-à-dire anao zegny raha magnaraka ity be zegny chance azahoanao zaza lahy. Ny tsy maha obligatoire izy baka. Misy olo voajanahary tsy miteraka. Regny na milely isan'andro, io tsy miteraka fo. Bon, alohan'ny hidirantsika amin'ny tena votoatiny, de mba zarao ity vidéo ity satria mety maro namantsika agny miezaka mitady zaza lahy fa tsy mahazo. Ny fomba azahoana zaza lehilahy. Efa nazaveko tamin'ny vidéo taloha igny hoe ny volume spermatozoïde hanjary zaza lahy sy spermatozoïde hanjary zaza vavy tsy mitovy. C'est-à-dire ny volume spermatozoïde hanjary lehilahy bebe par rapport amin'ny spermatozoïde hanjary zaza vavy. Izy reo anefa manao korsa hiditra agny amin'ny ovule. Ary araiky fa tafiditra agny amin'ny ovule amin'izy mandeha amin'ny centaine de millions de spermatozoïde manao korsa io. Donc izy io dia mitovy amin'ny trondro anaty rano. C'est-à-dire raha rano maventy, rano be dia ny trondro vaventy no matanjaky indrindra. Fa amin'ny rano kelikely tsy afaka ny trondro vaventy fa ny trondro madiniky no afaka mandeha. Donc raha te hazo zaza lahy amizay dia voalohany mila maro ny sperma mba hampatanjaka tsara io spermatozoïde hanjary zaza lahy io. Faharoa, rehefa maro io sperma io tonga de hoe profite eo amin'ny 14e jour na hoe amin'ny date d'ovulation eo anao milely. Satria izy ny volaniko io, ny spermatozoïde hanjary lehilahy no matanjaka raha maro ny spermanao. Izany hoe rehefa milely anao eo amin'ny 14e jour maro spermanao lasa ty tafiditra agny. Ary amin'ny 14e jour afa misokatra io ovulation io. Mazava ho azy lasa izy tafiditra agny voalohany. Fahatelo, raha te hazo zaza lahy fadio milely eo amin'ny 3 andro alohan'ny 14e jour. Satria atsika olombelona io manomboka mbola spermatozoïde efa tsy mitovy ny durée de vie ny hanjary lehilahy sy hanjary vehivavy. C'est-à-dire ny spermatozoïde hanjary zaza lehilahy no malaky maty par rapport amin'ny spermatozoïde hanjary zaza vavy. Ny spermatozoïde hanjary zaza lehilahy roany fotsiny efa maty. Fa ny spermatozoïde hanjary zaza vavy mbola maharitra 3 andro be zao. Zay amizay mahatonga atsika koa milely eo amin'ny 3 andro alohan'ny 14e jour. Mazava ho azy fa efa décès ity spermatozoïde hanjary zaza lahy ity. Fa tino sisa tafiditra agny amizay fotoagna. Donc anao koa ny lely 3 andro alohan'ny 14e jour efa tsy mitohy eky, efa omano ny lambanjaza viafa anao tsy ahazo zaza lahy zany. Fa hefitra sady farany fadio ny poster andromaque. Izany hoe poster viavy ambony eo na hoe mikoko vanio fahaizantsika azy na matotra fototro. Satria efa nilazaiko hoe manano korsa io spermatozoïde hiditra amin'ny ovule agny. Donc raha alefanao fakaragna io korsa io lasa tsy afaka baka le maventy regny. Bon, en fin de compte raha te hazo zaza lahy dia voalohany mila maro ny sperma mba haposy io spermatozoïde hanjary zaza lahy io. Faharoa, mila milely anao koa fa maro sperma eo amin'ny 14e jour mihitsy anao milely. Fahatelo, tsy milely anao 3 andro alohan'io 14e jour io. Ary fahefitra sady farany fadio ny poster andromaque. De raha mila zavatra mahabe ranonena dia tongava MP. Merci. Thème magnaraka arahony pejy Capitain Lac Ambi. Yes I.